Tantara Zapare niainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny Orange Madagasikara no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa Orange Madagasikara, saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Ny Orange Madagasikara dia tsy asa na toeram-piasana fotsiny fa fianakaviana. Ary ao ange ny tantara andriny e? Andro voalohany. Efa vita ve ny sakafontsika anaka? So tara fianganaka ho tara daholo ny fahatongavako any amin'ireo toerana rehetra kanan'ireo mpiasa ary ho tara fidirana izy ireo zanatria. Mpamily fiaran'ny Orange Madagasikara indray moa ry dada ka anao kitotovy e? Tsy efa hatramin'izay ny io fanajako aso io ry manaja. Tadidio fa mpitondra taksi angy teo aloha e. Ary tsy vitsy amin'ireo klientako ny manofa ny fiarako manokana rehefa sabotsy na lahady. Efa hatramin'izany any maro-potoana hatrany amin'ny ora izay omeny aho fanajako an'ireo klientako sy ny fandaram-potoanany. Ai, dadako, mba misangisangy ary e. Fantatro loatra dada sy ny fanajana asa. Efa vita ny sakafontsika mianaka fa miandry ny anitra ilay veromanitra hanerana tsara an'ilay rano sisa fa dite veromanitra sy godrogodro ny sakafontsika izao maraina izao. Ndry, fa nanao godrogodro ka ianao ry manaja? Ie, ary ve tsy tsikaritra dada mihitsy e? Ka za koa moa tsy nakao an-dakozia intsony alina iny fa tonga dia ny sakafo dia nanao dosy. Ary avy hatrany koa dia nandrinandro tao am-pandriana e. Io ary dada? Misaotra anaka. Ary nanahoana ihany tokoa ny lamosiny dadana rarirary iny? Eo ihany aloha e. Nga tsy efa olana iombonana moa io anay mpamily amin'ity mitondra fiara lavity e. Efa tsy dia atao mahataitra tsony. Na izany aza aza atao tsy rambana ny fahasalamanako. Mandehana dokotera rehefa ilainy izany? Lozako amin'izay aloha anao so tara. Rariva miaona e. Ndao ary e. Bonne journée dada, rariva. Manao inona ianao izany ry manaja? Manasa an'ireto lamba malotontsika mianankireto ary dada. Tonga dia ataoko izao alina izao dia mba manafotsiny sisa raha-pitso maraina. Ay, ianao ihany ioko. Fa raha izany sao mba azonao tonga dia sasana miaraka amin'ireo koa ry manaja ireo chiffon-ko fanadiovako fiara. Aiza fa tsy maninona e. Sasako mitokana rehefa vita reto. Reto ary misaotra. Mba toy ny ahoana loatra reny dioan'izao fiara entin'ny dada izao dia sasana sahady hono reto chiffon fanadiovan'ny fiara. Dada sy ny fanajana asa kosa aloha. Aleo mba hijery tele kely aloha sady mitsotsotra makaina. Inona moa izao misy vaovao amin'izao oro izao? Io eny. Tena mahakify ty tsy fandriam-pahalemana eto ity ka marina. Aiza izany misy fanamboaran-dalana izany? Tena any amin'ny akisako mihitsy izy izany. Sofa fantatra ity mba misy homanana. Dia hitsangana kely aloha hisotro rano fa maimaina izany tentako izany. Kay, manaja! Manaja! Tsoa dada izany. Kay, ay! Andrekako io? Fa maninona dada izany e? Ho avy eo! Ay! Lamosiko e! Andro faharoa. Avy be ny orana. Dada ty mbola tsy atao trano. Tsy mbola ora fahatongavan-draha teo koa moa izao. Aleo aloha atao kaikaiky ny labozia fa sola ny charge ty torche ty ka. Izay le zanako rery eo. Haiko fa misalobona body fotsy izy izao amin'ity godro-baratra. Filma izany sisy retim-piasa telo. Tamin'ny Rino, Monsieur Bertin, Monsieur Olivier, Mademoiselle Karine, Madame Gracia. Mbola misy any izao lalako izany. Veloma daholo dia rapitso indray Misaotra Monsieur Andrina.
moramora ihany amin'ny lalana tonga vasoany an-trano daholo. aza manay madamy Irina, asako indrindra ny mitandrina ny anareo mpandeha ka tsy misy tokony atahoranareo ka. drais zany ety mesendry izany kosa aloha tena azoko antoka e. Za na tonga anao hatrany tamatavy amin'ny zoro mikidy zao aza tsy misy atahorako mihitsy. Zay indray monsieur Bertin sy mampazo aziny. Tena marina ange zany e. Anjay eny dada, tia serveta aloha fa tena otsaka dada zany. Misaotrana ka, efa ny sakafo ianao? Ny andray ny dada ako, sady tsy nihetsika teo am-pandriana mihitsy ange mandra-pahatonga ny dada e. Efa haiko na tsy niteny azy ianao e, ianao sy mifatahoranao kotroka. Ndraso fa manana sakafontsika mianaka vetivety mila mihinana sakafo mafana dada io. Ndry matotra ho azy ilay zanako, dia reniny ange zany na endrika na toetra. Telo taona lasa tokoa izay na lasa naory lala malalako. Ny ovavianako aho nanomboka teo satria zaitra ny rahantsika nanao tato an-trano. Miampy fitondrako taksi rehefa amin'ny alina sy rehefa farany herinandro. Mpamily ao amin'ny orinasa Orange Madagasikara ny asako ankehitriny, chauffeur personnel. Mafimafy ihany ny fanenjehanao ora amin'ny fakanan'ireo mpiasa tsirairay ny fanaterana azy ireo isa-tokantrano rehefa hariva, indrindra rehefa avy toy izao ny orana. Saingikirizako izany ary tsy maintsy vitako mba hivoara amin'ny fiainana mianaka, indrindra ity somponay tsika mba navelanao. Ao dada, ataovy ny sakafo, any mafana tsara. Misaotrana ka. Ndry dada, mampalahelo ahy ery izy rehefa avy orana toy izao. Firy vao tonga atao trano no ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Mitombo efa ho avy telo eny mantsy ny fitohanana rehefa ohatr' izao. Anainga amin'ny firy maraina indray koa nefa akandreo mpiasa ny atokantranony avy. Matoki ianao ry dada fa tsy ataoko raraka ny tany fikelezanao aina mitady vola am-pianarana sy hamelomanao ty vavy tokanao Andro fahatelo. Metimety mihitsy ange monsieur Andriny izany androany e. Kare madame Irina. Tena marina e. Tsy hoe tsy metimety akory isan'andro fa hita tena miavaka kely kosa androany fa mahafinaritra ka. Anka vita metimety fa sady manimanitra ihany koa. Zay indray ianao monsieur Bertin Eny tokoa e. Naray antsy tamin'ny sekretera ny Natalia ho maly hariva fa mila mihoana aminy eo amin'ny birao noho ny ahy. Rehefa avy eo amin'ny 7 dia mba manao metimety tsara e. Ive fionana amin'André Matotale. Everiko fa fionana amin'ny tsy André Matotale aza. So fa olona sarika tsy mba mora tesitra ianao monsieur Andrina amin'ity any any lavany monsieur Bertin ity ka marina. Ambiasa dolo re zany sady zany monsieur Andrina. Marina tsy azo laviny zany ka. Fa ny zanako tokana ihany aloha izao no eo androako monsieur Bertin. Ny asa monja ihany mila hifatroako ny dikan'izany. Zany tsy dia mampiraika amin'ilay fionana amin'ny tsy André Matotale araka ny lasainao teo e. Azonao ilay tiako ambaraka e. Dia tena mendrim-pilerana ny fahamatoranao amin'ny asa sy ny finiavana anananao monsieur Andrina. Maromaro ny toy izany. Way, ary kay ve tsika efa tonga eto tokotanin'ny toeram-piasana sahady? Nafanako rano tato anaty fiara ka tsy tsarona ny lalany. Masoto daholo e. Masoto e. Inona loatra ary ny anton'izany fionan'André Matotale amiko izany? Marina tsy manabe ihany Zany efa miezaka mihitsy manaja tsara ny asako. Aza hitako aza mahita. Amfiry izao, latsaka 15 minitra ny amin'ny 7 maraina. Dia hijery sakafo kely aloha fa tady arary izany vavoniko izany.
tsy nahafo nikarakara sakafo maraina ilay sombinaiko androany fa reraky ny arotory tamin'ny fianarana angamba taitaina loatra ko any aminy hoe so tsy hahenjika ny fakanan'ireo mpiasa no le aksita mahatsiravina vao maraina tetsy baibasy iny zany rehetra zany nitambatra angamba ny makarirary zany vavoniko zany ka Andriamanitra andrenanareo dia ahoana zany marina tsy narary tampoka toy ny loko aleoaloha-kaina kely eto mihitsy ka ao tsara ve izany monsieur Ndrina to lasalasa saina be izany a misy tsy milamina nga tsara ka efa matamin'ny irina ie ao tsara ohatra za ihany re ty e zany inge no mahatonga manontany hoe ao tsara ve tsy misy atahorana ka ay fahono mbola ao brown eo ve andre matotale nijeren'ny sotiana sekretara teo fa lasa nyvoaka kely angamba izy teo ie mbola izy ka iny eny mademoiselle sotiana andro fahaefatra ka raha azoko tsara nge zany dia niakatra graty daty e dia niovany tsara nanaraka n'izany ihany koa ny fepetra rehetra toy ny karama sy ny sisa azonao tsara anaka ny tena marina hitako tsara io ofra momba n'io poste io dia nametraka dosie ny tsapavintana ka inona zany mahavalaketraka ny dada ohatra n'io fa tsy azoko mivalaketraka avy e aza valy loatra angamba tena tsy napoziko izany no voafidy azona ny poste io fa itsy andanin'izay betsaka ny fanontaniana mipetraka ato an-doha goromananja ho vitako ve zany azy zany anao ahoana indray ny ritma efa zatra tsara n'le ritma teo aloha amin'ny maha chauffeur personnel ihana dia mafimafy ihany aza dada miasanao teo aloha aza vitanao tsara za mahita hoe tsy ho mafy noho izany ty toeranao vaovao ty chauffeur de direction moa izy teo eny anaka zany hoe mitondra n'Andriamatotale sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky arak'izay baiko meny eo nanao fanaraha-masony izy fa mety amin'ny tsara ny fomba fiasako reny amin'ireo mpiasa entiko isan'andro ny fa olona mahay mifandray aman'olona tsara no maro-potoana lalandava jereny dada amin'izany azo ny antoka tsara dady zany fa vitan'io andraikitra io matoa ianao no misafidiana manajo manaja aty anefitra ary dada bonsoir dada bonsoir manao devoir sa mamerindesina mamerindesina kely fanadinana izay manomboka rapitso ay tokoa moa misy gote kely no entiko anao ty merci dada kay mofo misy fromage jambon izy zany a anjara goteko izy iny fa nitondrako anao e merci dada nanahoana ny asa azo lazaina ho ny lamina aloha amin'ny akapobeny oe zaho a makany dada nahazo mihitsy ange ny orange madagasikara nahazo any dady ty e dre ahoery manaja ino ny ty sary ambadiky ny kahianao ty ahoe to sarina isy lala reny nofony tanora hitako tao anaty album atao izy ty ry dada dia nalaiko fa tiako be a mafatifaty kely nareo sineny fa inona koa zao matapatsina ihany dada amin'io sary io mafantatrao moa maninona mbola tsy mpifankaty izay sy reninao tamin'io fotoana io fa mbola vao manapoin sao ny filazanareo tanora azy zay fa nao fotoana teny Tsimbazaza zay dia nandehandeha tao latsahany taimbory melala ny volon-dreninao tsy hitako izay natao amafan'le izy tosataikatra be ihany satria mbola tsy mpifankaty izay tsy hamava ohatra ny manahirana ihany anefa dia ahoana dia izy ihany nikarokaroka mosoara hamafana azy teoko
za modimodina andinika biby andray kosa ry dada fa misy vaovao lazaiko anao tokoa avy eo hoe vonjeo any efitra ilany ao a rehefa vita ny ataonao. ndre ela ny ela ka hisara toerana kely zany tsika sy dada. Tena malahelo anao anaka melanao irery ato fa zay moa le asa voalohany teo amin'ny fiainantsika izany tsy hifankahita mandritra ny andro vitsivitsy maromaro zany. Firy andro moa izy teo? Efatr'andro anaka na za zange sady mbola mitaitaina sy miasa saina be ihany hoe anao ahoany ho totoso tsy ho azo tsampona ve ny dia amin'ny fitondrako ireo lehibeako. Tsisy olana ve ny fiara mandra-pitototo mivery eto Antananarivo indray. Raha sanatria misy olana ny fiara ho vitako ve ny amahazany tongany tsy hoe hipetrapotsiny amin'ny toerana iray miandry azy ireo fa efa misy planinina hoe amin'izao ka hatramin'izao ora eto, amin'izao ora manenjika rindray, amin'izao ora tsy maintsy tonga ary. Misy pression dikan'izany sady miasa saina amin'izany rehetra izany ano miasa saina aminao hijanona irery ato. Inona ary ny olan'ity fiara ity? Tena tsy ho tsara mihitsy raha izany feo an'izany. Aiza ho aiza eto izao no misy garage azo antoka. Ndraso aloha hoe amfiry izao amin'ny sivy sasany mbola manana adiny-roa aloha izany. Amin'ny 12 sasany ry tale no mivoaka amin'ny fivoriana hatrehany eo izy teo. Bon, anontany olona aloha hijery garage hijerena izay efa olana mety. Azafady ange. Mananja angamba izany miantso izany. Andrekako andre mato tale teo mivoaka sady ve sanatria? Allô tale? Eny tompoko? Somary mivoaka kely nijery garage fa somary nisy olana kely ny fiarantsika. Lavidavitra kely ihany. Ay kosa eny ary tompoko, eny tale. Tena efa tentany aiko. Everiko hoe alaina amin'izay. Ay mifanohitra amin'izany. Mitatra eo amin'ny adiny iray eo hoe ny fivorian'izy ireo. Izany hoe amin'ny 12 sasany izany izy ireo vao alaina raha tokony amin'ny 12 sasany. Telo amby folo taona zao ny asako tato Orange Madagascar. Voafidy andraikitra ireo fiara rehetra miasa eto amin'ny Orange Madagascar ankehitriny. Agent Parc Auto. Mbola tsy hay indray ireo karazana olana ho sedraina amin'ity andraikitra vaovao ity. Saingy vonina foana hiatrika fanamby vaovao. Manajy ity miantso ity. Allô? Manino mioty kely zany ny tomitomany be? Manavy? Firy ny hafanany? Andeha dokoterinareo zao? Mety zany. Atero aty amiko vetivety ary midera zokony fa ato an-trano aho. Andro fahadimy sady farany. Inona hoy ny zato malasamborona ny zanako vavitokany zato? Ay, mba manaitra koa dady izany. Tsy nieritreritra ny anaitra anao anaka fa ianao no diso lasa lavitra loatra e. Reto ravina maina aza mipoapoaka taky ninny ery vao hitsako nefa dia tsy henonao akory izany. Sady aka mangingina malomaloka ihany koa fa mampatory amioty kely e. Io fa taitra indray aza na eno feo an'ny dada. Avy aty amin'ny dadabe. Manao ahoana tokoa izao ny asan'ny dada ao? Ao, mandeha moramora ao. Azo lazainao milamina aloha amin'ny ankapobeny e. Ny olana madinidinika moa ve rehetra tsy isy fa hatreto aloha tsy mbola nisy olana tsy nahitamba olana izany fa atao vaovao foana hatrany. Sady hainao ihany ny rainao e. Ninona fiovana anatiny misy ao anivon'ny orinasa
dia tsy miova amin'ny mahampiasa tia ny asany, manaja ny asany, manao vivery ny ainy hamahana an'izay olana miseho satria nametrahana fitokisana. Tsy mora no nanam-pirofo fa afaka metsoroka ireo andraikitra nankinina tamiko aho, kanefa na tokony tenako foana aho. Ny sakana tsiraray dia fahafahana hianatra. Mino aho fa ny miaingam-panahy ho an'ireo tanora mpiara-miasa ny tantarako. Ny tena sarotra indrindra dia ny nahazoana ny fitokisan'ny ekipako. Saingy rehefa nandeha ny fotoana dia azoko fa ny fifanajana dia tafatsangana amin'ny alalan'ny ohatra aseho. Ny fanampy tsirairay dia fahafahana mampiseho fa azo itokisana ahy. Andeha hisotro ronono ankehitriny, miaraka amin'ny fahatsapana fa nahavita zavatra tokoa tato amin'ny orinasa. Tsy asa sy toeram-piasana fotsiny Orange Madagasikara fa fianakaviana. Arabaina mesendrina misaotra tamin'ny fiarahana teto amin'ny orinasa hatramin'izay fa raha izay fanerasarana taminao izay dia tena